Raha tiana ny isin'ny fitoniana eto amin'ny firenena dia tokony ho tanterana tsakany sy andava ny tondrozotra izay nisoniavina hoy kosa ny pasteur Mayol naneho ny fiaraha-miorina amin'ireo vahoaka mpiray tanindrazana izay tsaboina any atsimo ihany koa moa ny tenany. Nandritry ny tafatafa izay nifanaovany tamin'ny mpanao gazety no nilazany pasteur Mayol fa miray fo sy saina ary miaraory amin'ireo mpiray tanindrazana matiavana sy ravafananana no ny fandalovany rivodoza aronatany atsimo ny tenany sy ny fiangonana apokalipsy ary ny antoko GFFM izay tarihany. Tao anatin'izany no naneho ny heviny momba ny famahanany krizy eto Madagasikara fa tokony ho tanterahana faran'izay aingana ny famontsoran-keloka ary tokony hanaja ny teny nomeny ireo mpitondra isan'ambaratongany eto amin'ny firenena mba hisian'ny fifidianana ekeny rehetra, indrindra ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izay mamatsy ny ampahany betsaka amin'ny vola izay anatanterahana io fifidianana io. Nanambara moa ny pasteur Mayol fa misy andian'olo bitsy izay mahazo tombotsoa amin'ny fitarazoan'ny famahanan'izao krizy izao, izay nilazany fa tokony ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy izay efa tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka no jerena. Ny resaka amin'izy tenge zavatra efa anaty feuille de route ary ny efa nisoniavana le feuille de route zany dia tsy zavatra vaovao tsony zany hoe manao amin'izy ity zany dia voaka ny andiany voalohany dia misy civil mahazo, misy maramila mahazo. Zavatra tsy vaovao zany satria fanatanterahana ny feuille de route zany dia aporisihana hatrany zany ny fanjakana sy ny signateur'an'le feuille de route zany mba hanatanteraka an'izay nisoniavinao zany hanafainganana an'ity le toetra raha eto ty fa tsika ve dia tsy mba reraka, tsy mba leo ve tsika mitabataba isan'andro, gidrakidra isan'andro nefa le feuille de route tsika ihany nanao sonian'le izy efa mena ny anankiray dia tokony mena any daholo fa tsy izany tsy mena zany, ty mena ty tsy mena dia tsy io indray le apitatra an'io zavatra io lasa gidrakidra be eo indray zany. Nanambara ny heviny ihany koa ny pasteur Mayol momba ny fahabodina Andramatoa Lalao Ravalomanana. Ny fahatongavan'ny Lalao Ravalomanana indray nge fa filohan'ny Rajoelina nefa nilaza hoe afaka mody izy dia tsy hitako mihitsy koa zay tatavana gidrakidra indray zay fanapa-kevitra raisina rehetrarehetra mihitsy zany dia lasa gidrakidra ifahamalina foana dia averiko ihany tsika ve tsy mba reraka, tsy mba leo ve tsika fa dia zany foana ny iainana amin'le raharam-pirenena hoe misy fanapa-kevitra raisin'ny filoha tetezamita dia ifandroitana, misy fanapa-kevitra laviny dia ifandroitana, ekeny dia ifandroitana dia gaga zany mity ty hoe tsy havaolana mihitsy tsika raha izany no entintsika fitondrana an'le firenena ty. Eny zany na zany aloha fa efa ho avy ary efa tsy ho vavah io dia aloha mako azy. Io maraino ihany koa no nionan'ny pasteur Mayol tamin'ireo mpino sy vahoaka marobe ary olo manan-kaja sivily sy miaramila pombazy ka nanatanterahany fotoam-pivavahana lehibe teny Andranotapahina Ambohitra Atrimo. Nisy arak'izany ny batisa izay notanterahany teny atoerana, olo-dehibe miisa 100 no natao batisa teny atoerana rehefa nanaraka ny fampianarana ny apokalipsy ary nanaraka ny konferansa fanazavana ny baiboly ara matematika sy fizika ary siantifika izay notanterahany pasteur Mayol.